Alleloia. Da fifaliana lehibe indray lasana babalala ny onona amintsika am'izao fotoana izao a. De faly be mihitsy mahita anao indray a. De tsy ny andro ivelany ihany mafana fa ny fiarahantsika eto koa hafana ary ny fonay koa mafana mahita anareo a. De ho tahin'Andriamanitra anie nareo tonga indray am'izao fotoana izao tsika fotoana mamy zay rahantsika isan-kariva tahaka izao a. De mety mafana koa ny baolina ao ambadimbadika ao fa ny fiarahantsika eto koa mbola hafana e. Alleloia. Ifampahelintsika androany a anatin'izao vavaka fiambenana irano fandarina andramaka izao a ny akiradio ny akimedia mpikamba anatin'ny vavaka fiambenana ary ny groupe zay maresy de manona fiadanana tompo amintsika tsirairay avy de faly mahita anareo raha androany no vao tonga eto a de voalohany indrindra misaotra anao aloha satria mba eto zany nijerenao aloha noho ny baolina ao ambadimbadika ao a reo mantsy samy afaka jerena daholo ny division rehefa avy eo fa reo vao hijery kely fotsiny hoe firy ny farany tao a raha latozy efa nanome pronostic atao a efa samy nanome pronostic atao daholo zay hoe zao a de afaka hita ihany iny rehefa avy eo. Alleloia. Marina fa afaka jerena ihany le division fandarantsika rehefa fa za manokana misaotra anao a rehetra zay tonga eto a de ny tombotsoa azontsika amin'ny baolina mety fifaliana fo midobodoboka tsy haiko zay ambiance ambadimbadika any tsy ratsy akory mijery baolina sao de verinareo hoe ratsy zany fa nefa kosa ny tombotsoa azonao eto a de misy Andriamanitra hijerenao manokana ary misy valimbavaka koa ho an'izay andrandrainy zay miandrandrana zany ary indrindra misy aim-panahy ampahirintsika ka de misaotra antsika rehetrarehetra de ho tahin'Andriamanitra raha tonga vao androany vao tonga eto de mahareta hatramin'ny farany adindray sasany rahantsika eto a adindray sasany zay inoko sy antenaiko fa adindray sasany a ifampahirezatsika eto koa nareo zay efa pakety foana niditra voalohany androany na Baba Marijo tahiny tompo manokana Baba Marijo Erika Mami Rodine Marie Berthe Sava Angela io de Tojo Mikael Tsiry Amboaramiel Aimé Manambotso Roly Anisha de Yama Erika Raka Ando Andry tahiny Jesosy Tsiry Amboaramiel tahiny tompo Sandola de Lovritina Elisa Tsiala Sandola Mami Berthe Sava tahiny tompo isika rehetrarehetra Itody Raoniso Rasoelina Larissa de Tina Rakoto Arzaka ihany koa Tonga Soso Ameva Jonathan de Rasoelina Larissa de Mama Valtina Verselina Preta Marie Tonga Soa daholy a olo garan'oloso Fleur Kodre Kamaradin'i Jesosy Mapionina Iajasy Kapatitsy ao ihany koa ry Maevare dia Kodaleoni de tahiny tompo Marijo efa nanarabeko teo Erika samy hafa amin'ny Erika Raka dia ao ihany koa Thierry Albenja Felana Rakoto mahafinaritra mahita anareo a de tonga soa nareo Kodaleoni efa nanarabeko teo a zay no ilary fa an'olontsika hivavaka io na zavatra rehetra aloha de hivavakantsika ny ekipa iraka amiko eto androany a de raha nabavitsika Tsiry Amboaramiel na Inambinina nitondra ny vavaka fanombohana raha nabavy Berta nitondra ny vavaka firenena de nitondra ny ten'Andriamanitra androany raha nabavitsika Soameva de ao ihany koa ny Ijory Vavombelona androany a raha nabavitsika Roly misy fijorona Vavombelona finaritra ko de melo zavatra rehetra aloha de zao aperakintsika ampelantan'Andriamanitra zao fotoana zao mba tena feno fanatrehan'Andriamanitra tokoa ane a ity fiarahantsika ity androany ka andao ampandrosika nabavitsika Nambinina Tsiry Amboaramiel izay vao vita batisa voaingana izy a nitondra ny vavaka fanombohana tahiny tompo a raha nabavy a Nambinina anao ny fitenenana tahiny Jesosy tsika rehetra tahiny Jesosy pasteur tahiny Jesosy ny raharaha sy ranabavy zay manaraka an'izao vavaka fiambenana hariva izao hiara hivavaka isika ry Andriamanitra rainay tsara indrindra o mbola misaotra anao zany amin'ny fitantananao ny tontolonay androany misaotra anao ihany koa zany amin'ny fofinaina mahavelona zay nomenao anay Jesosy malala ary mbola natsorona zay Jesosy malala ka tonga amin'izao fotoana izao mifampitoana eto indray zay Jesosy mahafofotoana mba hamezanay voninahitra sy dera ny anaranao ny amin'ny fitantananao anay isan'andro san'andro sy ny amin'ny fitahinao ary ny amin'ny fiarovanao Jesosy malala de indreto indray zay tonga Jesosy andinika hianatra ary haino ny teninao tsy ho mpianatra sy mpihaino fotsiny zay Jesosy fa tena
akatohan'izany teninao zany Jesosy malala, ary tendrenao manokana Jesosy ny vavan'ny mpanomponao izay hitondran'izany teny zany, mba tena hiteny aminay tsirairay avy ny teninao Jesosy malala ka tsisy hovelanao hafa-maina eto Jesosy fa samy azo ny anjara tsirairay avy izay rehetra Jesosy, ary ao anatin'izany teny zany Jesosy dia ho feno fananarana ampianatra anay ny zavatra rehetra izay mbola tsy fantatray Jesosy, dia mangataka hery avy amin'ny fanahy masinao ihany koa zay Jesosy Kristy Tompo mba ameno anay amin'izao ora sy fotoana izao, ka ny teny izay ho avotsotranao aminay eto indray Jesosy dia tsy hiverina avy any aminao raha tsy mahavita ny iraka izay hanirahanao anazy aminay Jesosy malala, ary ny fonay izay handray an'izany teny zany Jesosy dia kasianao manokana ny fonay tsirairay avy mba tena handray tsara ny teny, handray tsara ny vozy hafafinao androany Jesosy, dia ny fonay dia ho toy n'ilay tany lonaka izay na nirin'ny voatsara Jesosy, ary na voatsara zany Jesosy dia isandrahaka ilalipaka ao anatin'ny fonay Jesosy malala, ary tsy hijanona fotsiny ao anatinay zany Jesosy fa tena ho taratra ety amin'ny fiainanay tsirairay avy Jesosy, ary ianao velona mandrakizay ao amin'ny fiainanay Jesosy malala, ianao Jesosy tsy maintsy mitombo fa izay tsirairay avy Jesosy dia tsy maintsy miaina, satria tsy afaka ny irehare zay Jesosy, fa raha irehare zay Jesosy dia ianao no irerehavanay, ny azo fijalianao Jesosy Kristy no irerehavanay, koa manatrehan'izao fotoana izao ianao Jesosy malala aoka ho feno ny fanahy masinao zahay, ary ity fotoana ity dia tsy hananany devoly satana fahefanana dia litera ray ary Jesosy eo, ary tsy ho voahelingelin'ny devoly ihany koa zay Jesosy fa fatorako amin'ny ranao izy tsy hanana fahefana aminay tsirairay avy Jesosy malala ary koa Jesosy mba tena hifantoka tsara amin'ny fampianarana izay omenanay androany zay Jesosy dia misaotra ny amin'ny mpanomponao zay Jesosy, tsy mikely asa sara ny isan'andro fa mamatsy ny ondronao isan'andro ianao Jesosy no maniraka azy ireny, ka dia mangataka Jesosy rakofy ny herinao isan'andro izy ireny, arovinao ny ankonan'izy ireny Jesosy malala, arovinao ny tontolo nasan'izy ireny Jesosy, indrindra fa ty fandaharanay ity Jesosy izay mba asarika olona maro Jesosy hiverina any aminao Jesosy, ary tsy ataonay ho reharehanay zany Jesosy fa ianao no reharehavanay Jesosy, raha misy olona anankiray fotsiny Jesosy ka voasariky ny amin'ny teny izay ho alefanao androany Jesosy, ny amin'ny vavaka izay ataony ihany koa Jesosy dia efa fifaliana ao anay zany Jesosy malala, ary tena fifaliana lehibe ao an-danitra ao Jesosy malala ka aoka ny fampianarana izay ataonao Jesosy dia asarika olona na dia ray isan'andro ary dia voninahitra dia ho anao rehetra Jesosy malala, petraka feno ampelantananao amin'ny finoana sy amin'ny fatokiana lehibe Jesosy amin'ny vavaka izany, amen. Halleluja. Soratsika n'Andriamanitra izany vavaka izay nentiny anabavitsika amboara miailina izany nambininy tahiny tompo isika rehetra izay mety mbola tsy tafiditra teo tiana malala lantonirina dia anabavy Geneviève Randre Mananjara, tahiny tompo kadaka malala, tonga soa daholo isika rehetrarehetra, dia andao ary tsika aloha ary milohan'ny ianotsika fijonava volombelona, andao aloha tsika iano hira anankiray tsika efa nataontsika tato efa elaela izy ity zao tsy nandeha, hira somary mbamba voatra ny andrefandrefanany ny olona mira azy reto dia eto amintsika moa mba lancentsika eto foana izay olona mba mety tsy dia hisehatra fa misy nefa ny manana zavatra tsara, dia rehefa tsika indray aloha tirity androany dia mino finaritra orina tirity tsika hiditra avatra any amin'ny fijorava volombelona, dia avy tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Ndao ary mino finaritra tsy resy zany ianao aza manaiky resy ary. Halleluja, manana an Jesosy.
milaza izany samy laza fa manapasambajana izany samy izany samy laza fa tsy mba misy olana hiarahamanaiky fa tsisy zany raha eto antany nizaniza mitadiza hazamanaiky o resy fona zany haminy onjam-piainany ty fa mitsaka hazambakivy azambakivy zany ianao fa jesosy jesosy efa nametoky lay tianao nanome toky anampianao nanome toky amonjy anao mampitanondriky anao ve ty fiainantiry avana malala mampitanondriky anao ve ny fiainana hety mampitomany anao ve ny setrasetra ny tany aza etony antoraka fa fanta na mampangoraka fa banjino laidina mampitanondriky anao ve ny fiainana hety mampitomany anao ve ny setrasetra ny tany haza etony antoraka fa fatra na mampangoraka fa banjino laidina hazamanaky o resy fony zany haminy onjam-piainany ty fa mitsaka hazambakivy fa jesosy lay tianao nanome toky anampianao jesosy efa nametoky fa nampy anao nanome toky any amin'ny côté anao andriamanitra wa halleluia amonjy anao sotra jesosy hazamanaky o resy fony zany haminy onjam-piainany ty fa mitsaka hazambakivy fa jesosy lay tianao nanome toky anampianao izy amonjy anao lay teny fikasany tsy miovy zany mahafinaritra iny ireny a azoko antoka 200 fa reny ireny a de tsy nandeha reny a raha tsy eto amin'ny fandarina andramoka izao teto amin'ny akiradio tadidiko mitsy fotoanany lancena iny ireny teto a tany amin'ny tamin'ny nipartageny voalohany teto izy tany amin'ny tamin'ny 2016 tany ngambany
de misy tany hoe mampimo matadidy an'izay fa tsisy mahita reny iry reny na rempireny ary mety tsy de misy mahity izy de fantatray any amin'ny faritra andrefana satria zay bakany amin'ny faritra andrefana any zay mitoroteny taloha de efa fantatray daholo ny toetany any sy de hita mihitsy any andrefana any amin'ny faritra pefy sy analavory sy nrehetrarehetra any a ireny toerany reny misy zavatra tsara ny ambadika any a misy anankiray koa misy sasatsasany maromaro ny irana olona tsotsotra mandeha eto a itsika moa rehefa zavatra tsara de alefatsika averika fa antsika tsy ny olona malaza ihany no alefatsika eto fa tsy malaza mihitsy no ataotsika maromaro any hira rehefa hita hoe teto no lancé anazy a de lasa mba miparitaritaka ilay hira de mahafinaritra tsara be le hira soamefa tiana be mihitsy iny hira iny a mampahery be ary le teny farany iny tena mampahery be manao hoe ny teny fikasana alleloia ny teny fikasana tsy miova alleloia ny teny fikasan'andriamanitra eo amiko sy eo aminao a de tena tsy miova rehefa miteny andriamanitra ho tahiny ianao a de miandrasa fa ho tahiny ianao tsy miova iny andriamanitra tsy miova amin'ny fitiavana ianao raha mandalo ady ianao a de mbola tsy miova koa hoe ombanareo mandrakariva hozy jesosy ambara-patonga amin'ny fatampena zao to zao anatin'ny ady mihitsy no omban'andriamanitra atsika mahereza samby tahin'andriamanitra milohany idirantsika amin'ny ten'andriamanitra aloha de andao aloha itsika hijery ian'ny fijona vavolombelona fa mibitabitaka mihitsy raha nabavintsika roly omaly a nijory vavolombelona de nijory vavolombelona taminay de azaho izy mba te hizaranazany amin'ny olona de eva mandeha amin'ny RVM matetika koa izy io ay mahafinaritra kosa zany fa nytaty andafy aloha ny any moa tsy de herinay fa nytandia andafy nohatra ny tsapanay hoe ohatra ny teto zay nizaran'izy voalodohany angamba mety efa nisy koa fa mahafinaritra zany halleloia ny sanganasa ohatr'ireny tokony lancena na tsy misy mahatraka azy ary satria hitanao koa le hira le hoe aniny koa zao teto koa zao no lancentsika an'iny de hoe andrasatra aveo rehefa tsika izy raha ohatra mba misy fotoana zao aloha tsika no fijona vavolombelona i rasoa raha antan'irina Marie Charline aloha raha baina fa mbola tsy teko anao teo tonga soa de izy koa mbola tsy narabaiko teo a narabaiko teo angamba ny ankoatran'izay a dia Elisa Tsiala tonga soa i Anabaviaina alleloia tonga soa daholo ary tsika rehetrarehetra ndao ary io ary a de veletondray rehefa aveo a fa hijory vavolombelona raha nabavintsika roly anisa anao ny fitenenana azy voninahitra ho an'andriamanitra rery any no azahoako hijory vavolombelona eto androany efa ho 2 volana zay a de nahita fahitana tao anatin'ny commencement ny sabata de tamin'izay fotoana zay moa de efa niteneko amin'ny pastera ilay fahitana hitako de efa nitenen'ny pastera nahako ilay valiny de omaly a nisy olona niantso anazy zany a de olona hitako tao anatin'ny fahotana io mihitsy tao anatin'ny fahitana io mihitsy no niantso de nifanao fotoana zay androany de rehefa nifanao fotoana zay de nandeha nyresaka ary de le tena vavaka tena nangatahako tao amin'andriamanitra no voavaly tao amin'io fahitana hitako io ary olona io mihitsy koa no tena efa natenaiko hoe hitondra ny hoe nafaka ny olana io rehetrarehetra io ka ankehitriny zany a de tena efa mivaly le vavaka ary tena velona Jesosy tsika ary isaorana Jesosy tsika fa izy rery any no afaka angalan'ny olona tsika nao efa ho herin-taona raha ny fahitana hitanao de matokisa foana na fa herin-taona manana faharetam-po foana ao amin'ny tompo ao amin'ny Jesosy tompo ao amin'Andriamanitra sy mifanahy masina fa tsy maintsy mivaly daholo ny zavatra angatanao aminy ry havana ankehitrina de samy jory vavolombelona eto aminareo fa nivaly izy amin'izao fotoana zao ka de raina Jesosy de raina Andriamanitra izy rery any no afaka amaly vavaka atsika alleloia isaorana ny tompo amen voninahitra ho an'Andriamanitra rery any no azahoako hijory vavolombelona eto Andriamanitra nyveriny moa izy fa miaratsindry ny zahany fitina farak'izay kely le izy a fa ny zavatra mahafinaritra de zao ny fahitana de zava-dehibe rehefa anatina fanatrehan'Andriamanitra ianao a de mahita fahitana de raisinao ty any reny
mampivavaka iny ianao mahita fahitana na ohatra hoe avy namono fotoam-bavaka misy fanatrehana be reny ianao no manofy de raisinao reny. Alleluia. Fa Andriamanitra tsy diso amin'ny teniny izy zany. Alleluia. Rehefa reraka be kosa nefa ohatra avy reraka de aza de tena mandray an'iny fa rehefa anaty harerahana be tsika de ndraindray tsika ohatra mahitahita zavatra zany koa fa tsy de tena izy iny. Fa rehefa le ao anaty fanatrehana iny ka ranavavy Rolito anaty fotoam-bavaka mihitsy izy hitan'izay fahitany zay de efa fantatra hoe misy zavatra mifandray am'izay tsy maintsy ho tanteraka de isaorana an'Andriamanitra, isaorana azy izany rehetrarehetra zany. Tompo ary ranavavy Roly de misaotra ranavavy Nambinina moa tsika ihany koa teo tamin'ny vavaka fanomboana tsy haiko raha sendra adiniko sanatria iny nisaotranao teo fa de misaotra tamin'ny vavaka fanomboana. Hiditra amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika amin'izao fotoana izao de andao ary tsika hiaino toriteny indray mahafinaritra androany mahafinaritra foana moa ny toriteny eto iarahantsika amin'ny ranavavitsika Soameva ny hitondra ten'Andriamanitra androany ka de maka toerana tsara tsika maka baiboly mino efa vonombonina ianao de andao ary hiditra avy hatrany amin'ny ten'Andriamanitra izay teny anavavitsika Soameva ary isika de menofinaritra de veneta avy eo mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra. Andao ary menofinaritra isika rehetrarehetra. Tay tompo ranavavy Soameva anao ny fitenenana. Tahin'ny tompo atsika rehetra, tahin'ny tompo pastera, tahin'ny tompo atsika manakava zay mbola tonga eto nanosona izao fandaharana izao. Ny zavatra entiko eto androany moa ry havana dia momba ny hoe manontany za hoe matetika atsika mahita zavatra mitranga amin'ny olona anankiray na amin'ny tenatsika na amin'ny olona namatsika na amin'ny olona pretapo amintsika na amin'ny olona manodidina atsika. Manino ny fiainan'olona anankiray mipotika, tsy mora rava. Maninona no tsy tafarina ny fiainana na dia mivavaka aza. Ataony fifadian-kanina, ataony délivrance ka tsisy zavatra miova. Mety ho antony lehibe tsy fantatrao hatramin'izay ry havana. Ka manasanao aho ry havana, andao tsika hamaky ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 25:3. Salamo 5:7. Ka ovakentsika amin'ny anaran'i Jesosy. Eny, tsy homenatra izay rehetra miandry anao, fa izay mivadika foana no homenatra. Ny soramandry moa ry havana, fangatana, fiarovana sy fitarihana. Amen. Averiko indray mandeha. Eny, tsy hisy homenatra izay rehetra miandry Jehova, fa izay mivadika foana no homenatra. Amen. Ry havana miresaka za eto androany momba ny fifadiana sy ny mpivadika. Zany moa pastera tsy midika hoe ampatahotra olona eto, fa andepahery olona atsika pastera. Maro moa ny olona mametra-panontaniana hoe mivavaka ihany fa maninona ny fiainana ohatran'izao. Nefa zava-doza ny ambadiky mivadika. Iteto izy tsy miteny hoe fahotana hafa, tsy miteny fijangjangana, fa izy miteny hoe mivadika teto. Fa izay mivadika foana no menatra. Zany ny teneniny eto. Nefa zava-doza ho ambadiky mivadika ry havana. Mivadika io everin'olona fa tsy grave loatra.
tsy mankaiza loatra everin'olona fahotana maivamaivana io ry havana. Misy indraindray aza tsy mevitra fa fahotana io mivadika io. Mety moa ny olona manao hoe tsy maninona ny vadika e, mifamadibadika eo dia mivadika, tsy maninona mihitsy izany ry havana. Nefa azo atao an'izany ry havana, fa tena maninona mihitsy, misy dikany be zany, misy lanja eo fiainana. Entiko resahana eto moa ny olona mivadiana, namana sy olona mpamadika, na koa ireo mivadika amin'Andriamanitra koa aza. Misy ozina ngeza be ry havana izay mitatao eo fiainana izay mpamadika. Ohatra ny Jodasy ilay namadika ny Jesosy, maty ihany Jesosy nefa izy maty alohan'i Jesosy. Ilay mpamadika no maty alohan'i Jesosy ry havana. I Kena namono an'i Abela, i Abela maty fa ozina ho an'i Kena sy ny taranany. Ozina matsiravina izany ry havana. Efa taty am-piandohana mihitsy no efa nisy ny mpamadika. Avy amin'ny hafanampo, avy amin'ny foratsy koa ny avian'ny famadiana io ry havana. Avy amin'ilay jalousie atsika. Nefa loza ny fiafaran'olona mpamadika sy ny taranany. Izany no entiko hiteny amintsika eto ry havana. Na resaka fivadiana momba ny mariage io, na resaka fivadiana fanekena tamin'ny mpiray tapo, na resaka fivadiana tamin'ny resaka fanekena tamin'ny vava fotsiny, na tamin'ny namana, na fivadiana tamin'ny zavatra natao tsisy taratasy aza, na tsisy sonia aza, fa natao tamin'ny fitiavana na fifampitokisana. Ho resantsika eto zany androany. Tandremo ry hava-malala fa Andriamanitra no mahita sy mitsara anireny mpamadika ireny. Indrindrandrindra fa resaka fahamarinana momba an'Andriamanitra. Hafa indray hoe mivadika amin'ny devoly, hoe mivadika amin'ny fanimpoatsampy, hafa ny hoe mivadika tamin'ny fahotana, resaka sigara, rongony, azo atao tsara ny mivadika amin'ireny ry havana. Tena mety ny mivadika amin'ireny. Fa ireny tsy fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Ary mivadika amin'ireny anao dia tonga dia mivavà maharitra, dia tonga dia mihazono mafy amin'Andriamanitra. Fa ny fivadiana amin'ny zavatra mahitsy, tsara sy fahamarinana dia miteraka zava-doza mandrakariva ry havana. Izany mahatonga indraindray ny aretina mitaiza maro karazana. Sy ireo maro karazana tsy mety sitrana ireny, na mandeha amin'ny dokotera, na amin'ny profesera, na hoanina ny daholo ny karazam-panafody rehetra zao amin'ny farmasia. Tsy mety sitrana. Tandreo fa matetika ozina avy amin'ny fivadiana reny ry havana. Ka sikangina sy andin-tena amin'ny reny ry havana. Nefa anao mba nivavaka ihany. Mba jereo koa ny lasa. Dinio ny lasanao. Ataovy analizy mihitsy ny fiainana ny lasanao ry havana. Satria mety mbola misy ny lasa mbola tsy voafafa ao. Satria tsika maro no miteny hoe ny lasa momba ny lasa. Satria hoanao hoe za efa nibebaka, efa nibebanao, marina efa nibebaka anao, mety efa nibebanao ny mety ny resaka fijangajangana, mety ny resaka fanimpoatsampy, mety ny fomba ratsinao, ny miteny ratsy, ny nataonao zay rehetra, ny zavatra rehetra tsy manjaza nataonao tamin'ny namanao, avanao, mety efa nibebanao reny. Fa anao mbola tsy nibebaka tamin'ilay fivadianao tamin'ny olona rehetra nivadianao ireny. Na tamin'ny mpiray-tapo, na tamin'ny namanao, ny vadinao, na tamin'ny mpiasanareo zany. Dia io anao vadiko ireo fa tsisy taratasy fanekena, nefa mba efa natoky anao izy ireo. Noho ny mahavana anao, mahanamana anao, dia natoky anao tamin'ny fahatsorana izy ireo.
nefa tadidiorana dasy raha vavy ry havana fa indrindra ny tanora mampijaly olona ireny misy ireny olona iarana ireny ohatra efa niraiki-po taminao izy efa nisy secret be debe taminareo roa efa nisy promesy teo aminareo roa kanefa nivadianao izy mora taminao indraindray nanao ny message hoe tsahoana teo isaraka atsika fa tsy anjarantsika ry havana izanane ka tsy ahitana tory sy torimaso ny fivadian'olona amin'ny tena ohatran'izany tena tampoka mamparary foana zany na kapiasa anao mpanasa lamba ohatra zany nataontsika hoe ry anao tamin'izany moa mbola le nambola ireny manakataoko na kapiasa mpanasa irasoa ohatra irasoa tambany volobavy mpanasa lamba ny fanekenareo tao nefa 150 000 karama tonga ny faravolona moenao 75 000 izy ipiasa irameva tao an-trano pikarakara tokantrano karakara nakizy manao sakafo tonga ny faravolona omezanao 100 000 irameva nefa ny fanekenareo tany amin'ny 250 000 iry havana nefa ozy anao hoe tsy maninona rehefa ola tambany volobavy reo aninona moa reo tsy masaky mitory saingina nambola sy manakataonao tamin'izany ry havana ataonao tsinitsinina ny olona kanefa irasoa sy rameva dia olona n'Andriamanitra ipiasa sy mpanasa lamba io olona mandeha fahamarinana amin'Andriamanitra izy io tsy fantatrao zany tataoriana anao ry havana very ny asa bloqué ny asa nefa diplôma amin'izany feno kitapo de gaganao inona ny manjo ny fiainanao inona ny bloqué ny fiainanao nefa tsy tadidinao fa anao ilaina madika misy koa anao mamadika havana am'resa-bola anao efa tokisany havana hoe omenanao ty procuration vola rehetra ty fa anao ivangatany mba ianao ihany malalalala taratasy ato amintsika ato anao nahita fianarana mba ndao reny karakarao de ona antsainao any hoe ndao apoka ty fa eto tsisy fanekena ny alahelin'olona amin'ireny ry havana ry raha vavy mandeha miasa any iarako ny directeur na patron zavadoza reny ry havana fifamadena daholy reny ry hava malala aza gaga koa anao raha misy mamadika raha vadika n'olona koa anao mba aza gaga fa nataonao tamin'olona miverina aminao ry havana ndao ry havana fa misy vahaolana eto androany misy vahaolana amintsika zay bloqué fiainana anao efa zatra namadika io misy vahaolana ho anao eto ampaherezina anao androany zao ry havana ndao ifona amin'irezay olona nivadianao reny anao ry havana na aranada zany na raha vavy raha mbola hitanao izy dia mifona amin'Andriamanitra koa anao ndao ifona amin'ireny fa tsy maninona matetika io fivadiana io tsy tadidin'olona loatra zo nefa raha anao misaina maro n'olona navadikanao tsy tadidinao zigny hoe mbola hiatreka amin'ny fiainanao natao délivrance anao mivavaka anao fa saingy zao mbola misy olana manana alahelo aminao any mbola misy olona be debe manana alahelo aminao any izany mahatonga fiainantsika indraindray fiainan'olona indraindray tsy mandeha amin'ny laoniny tsy hita ny aizany mazava tsy hita aizany mangirana ao no tokantrano mora koa moa ny problème tsy minan'Andriamanitra tsy minany toriteny zay koa indraindray ny problème n'olombelo na efa hoe anampivavaka za na hoe efa indraindray tsy inona mihitsiny na zavatra torina aminany tsy inoany nefa anao ry havana na omino na tsy omino dia vokany zao fijaliana ozina eo amin'ny fiainana blocage
aza mba mivadika amin'ny namana zany ry havana. Aoka mba andeha mahitsy amin'ny fiainana. Eto koa zaho milaza amin'ny olona navadika ny namany, navadika ny olona izy. Eny ry havana. Eny tsy hisy menatra izay rehetra miandry anao io Jehova io, fa izay mivadika foana no omenatra. Ho antsika izay nivadian'ny olona ireny, aza manantena olona intsony amina fara ry havana. Manantena afa-tsy matoky an'Andriamanitra, miverena amin'Andriamanitra, miandrasa an'Andriamanitra, fikiry mafy Andriamanitra. Aleo Andriamanitra hiady anao. Ary aza mamaly faty zany ry havana. Hita fa marary aloha vadian'olona zany, tsy voatera amaly faty, amaly ratsy zany anao ry havana. Ny olona mamadika anao andeha vadianao, koa ny olona mamadika anao andeha hoe tsavelako iny ratsy misy mahazo azy. Asa manao an'izany ry havana. Izay mivadika foana no menatra. Asandatra Andriamanitra ianao. Mila mangina ry havana, mila mina fotsiny ihany fa tsy maninona, fa Andriamanitra hitsanketra amin'ireny. Izaho hiady eo anareo o Jehova, fa ianareo angina fotsiny ihany. Izany ry havana. Tsy azo vadiana ny fahamarina sy ny sitrapon'Andriamanitra, indrindra ny fampanompon'Andriamanitra izay mitory fahamarinana, mijoro amin'ny fahamarinana. Aza mba mivadika amin'ireny ry havana. Attention ka tandremo. Mivadika amin'ny mpanompon'Andriamanitra ry havana. Fa zava-doza zany. Tsy olona hoe aza zatra mivadika ry havana. Badinio ihany. Za teo aloha rehefa manao fanekena amin'olona tsy mba nisy teratasy zany, tsy mba nisy sonia zany, fa zatra manao fanekena patsorana amin'ny fitiavana, de avadika n'olo foana isan'andro zaty. Nefa tataoriana ry havana, noho za efa nivavaka izao, nandeha ny tompo, de za ry havana, henoko dolo ny mombamomba n'olona rehetra zay nivadika tamiko iny, ny maty, ny mijaly. Au contraire koa reo mbola mangatabola ty amiko nefa nivadika tamiko reny taloha. Tsy mampaninany, raha fa misy za de omeko ihany. Tsy hoe ka tsisy olona mboly tsilo ka ioty voaloboka zany ry havana. Tsy maintsy mijinja tsilo ihany izy. Aza manorina fahasambarany ambony fijaliany ny hafa ry havana, fa tsy possible zany. Sambatra anao satria mijaly ariny avanao, sambatra anao nalainao ny volany, sambatra anao satria nikatramoanao irasoa sirameva ny asa tao aminao. Ry havana, tsy possible anao ndeha lavitra amin'ireny, fa maro olona tsy matatra an'izany nefa. Engane Andriamanitra hanome tombotsoa sy fahasoavana ny mpanompony rehetra. Amindra foa koa izy ampivadika rehetra mba ho tonga saina ka hibebaka. Misaotra Jehova tompony sabata o. Misaotra Jesosy malala o. Alleluia. Amen. Alleluia. Akasitraka ranabavy feno ny tenin'Andriamanitra. Ho tahin'Andriamanitra ane isika rehetrarehetra. De misaotra betsaka ny ranabavy Soameva tao anatin'izay toriteny maherihery vaika, mahanaitaitra, alleluia, sady manitsy tsara mihitsy ny mampianatra ny amin'ny tsy tokony ivadivadiana. Eto moa le salamo fa 5:20. Aloha le raha olona kely ndray aloha melohan'izay fa misaotra ranabavy Soameva sika tao anatin'izay teny zay, de ho tahin'Andriamanitra anie ianao. Za matoky fa voaray zany afatry zany fantatro koa fa nafoy fotoana ianao nanao an'izany toriteny zany, ko de Andriamanitra ne hamaly fitianao
Andriamanitra ane a hitantana anao a de karakara sy kolokolo a ny fiainam-pananao. Halleloia. Amare-pianakaviananao a maro adidy nefa de mbola vitanao ndray ny anjaranao raha ka de tahin'Andriamanitra mahereza. Tiana Rakotoary Zaka, Henriette Rasoa, Sandra Laina, Noélie Fontoa, reo mbola tsy narabaiko a. Razana Monika, de tonga soa Jonathan, mbola tsy narabaiko teto ihany koa. Tonga soa daholo a ianareo, Andrenia Suzael koa, tonga soa dia rasoana tenenao Angela koa mbola tsy narabaiko teo a. De tonga soa Nambintso, Preta efa narabaiko. Zay ka mbola tsy voarabaiko teo a. De tahiny Jesosy tsika rehetra rehetra. Mahafinaritra be zany toriteny zany ary androany tsika andray lesona anatin'izany. Halleloia. De misaotra anareo ihany koa ianareo zay makasitraka ny ranabavy Cotre am'zay Soameva, Cotre hitako teto de Cotre voateniko. Am'zany Lalao Arson tahiny Jesosy a. De misaotra anareo zay makasitraka anazy a. Ny Nina Rodriguez koa tahiny tompo. Fa ny fankasitrahana zay ataonareo a de ampitombo azy a bebe kokoa ndray a. Andrisika azy a mbola anao ezaka bebe kokoa ka de misaotra anareo a. Andriamanitra maty salamy fa 520 de mbola David ihany koa nanao izy ity. Fangatana fiarovana sy fitariana. Zao le ten'Andriamanitra hoe niara vakiko hatramin'ny andininy voalohany mihitsy a. Aminao Jehovah no andratako ny fanahiko. Andriamanitro ianao no itokiko, aoka tsy homenatra, aoka tsy falian'ny fahavaloko a. Eny tsisy homenatra izay rehetra miandry anao fa izay mivadika foana no homenatra. Halleloia. Mizara roa izy ity. Ivadika amin'Andriamanitra aloha ny voalaza teto. Zany hoe ny olona mivadika amin'Andriamanitra, nitoko tamin'Andriamanitra fa lasa tsy nitoko tamin'Andriamanitra ny vavaka fa lasa nivelin-dalana. Zany no mifanohatra amin'ny miandry an'Andriamanitra. Misy olona tsy mandry an'Andriamanitra de aleo no mivadika amin'Andriamanitra. Ary ny olona mivadika rehetra amin'Andriamanitra lasa mivadika tanteraka de olona avy teo ihany fa tsy niandry an'Andriamanitra. De olona matetika diso fanantenana hoe Andriamanitra tsy mamaly vavaka, Andriamanitra tsy tonga, Andriamanitra tsy tia anahy satria tsy manao an'ilay zavatra rehetra, tsy mamety tonga anay eo amin'ny toerana zay mba iriko. Dia tsy mahandry an'Andriamanitra de mivadika amin'Andriamanitra nefa zay rehetra mivadika ireny a de menatra ho ny tenin'Andriamanitra. Fa androany koa de nitondrantsika fampianarana ranabavy Soameva de teo amin'ny resaka fivadiana amin'ny samy olona ary marina tokoa zany fa be dia be ny olona nivadika ato amin'ny baiboly. Be dia be tsy voatanisa anisan'ny olona izay nivadika ato amin'ny baiboly a. Anisan'ny nalaza indray tamin'ireny Jodasy izay namadika an' Jesosy, nivadika tamin'i Jesosy. Jodasy no anisan'ny nalaza indrindra fa mbola betsaka ny olona nivadika. Ry Kaina tokoa nivadika tamin'ny Abela, ry maro na ny mpianatry Paoly a nivadika taminy a. Nisy an'ry izy moa ny anankiray misy olona anankiray tiako tenenina fa tsy tadidiko ny anarany a. Resaka fivadiana zany a de tena betsaka ny tratran'izay teto anatin'ny baiboly. Ary na de ataoko ary hoe mpanompon'Andriamanitra haintsika tsara zany atao hoe Balama. Balama zany a de efa saika nivadika koa. Vao ravoravo ny volany Balaka dia saika nivadika amin'ny zavatra izay tokony ataony, ny hakanozina ny Israely. Fivadiana daholo zany. Ary ny amin'ny fiainana andavanandro betsaka ny fivadiana ary za mihitsy fa tsy hanao rery no na tsy za rery no efa tratran'izany hoe nivadian'olona. Ary le izy a Andriamanitra rehefa miteny tamintsika hoe voaozina zay matoky olona de satria fantatr'Andriamanitra fa sarotra ny mitoky amin'olona, sarotra ny mitoky amin'olona. Za manokana teo amin'ny fiainako a nahita lesona be dia be tamin'ny fivadian'ny olona ary nisy delila samy manao ohatra zay olona tadidinareo vadika io zany ny anabavy Geneviève Jodasy ozy a de ny Sandra Laina delila koa nivadika tamin'ny Samson.
tena modiny safosafonina patoriny fa arabaky ty mihitsy nampiasoniny fotsiny sisa niesony samsona na vadiny fa betsaka raha zahako a za hitanareo ty raha ohatra hoe sakafo ny famadiana ihany koa hoe olona mamadika de anisany efa mandrezatra zahay Ahitofela tojo tena Ahitofela koa tena mpamadika tena nivadika tena sotra zay raha mbola mahita de teniteneneo daholo any za moa sady toriteny any Ahitofela koa tena nivadika de Saoly vadika koa Saoly sotra anareo hoe miteny daholo mahafinaritra avike mahita anareo mandray anjara raha lahy Josefa mampionona koa re nivadika daholo araka antekinao raha sakafo ny Saoly koa raha Saoly raha sakafo sary de vonina ho any ny olona mamadika de tena efa mandrezatra zay za tena teo amin'ny fiainako efa betsaka ny ohatr'izany misy fotoana zay taloha anisan'ny naharary anaty zavatra anankiray tam'izay mbola zatovo tam'izany de mety Rio vadika tamin'ny Paoly anisan'ny zavatra misy fotoana zay taloha nandeha za sy ny namako mbola zay firy fotoana zay tamin'izany de mandeha mamonjy baly any ampita tafika any amaizina be any mbola mahita zay miarany akady vato any ampita tafika any amikiziko zany misy baly de nandeha akany telo lahy zay de mamo aho tam'izay de nigafigafy hitanao hoe tsy mety tafiditra mbola tsy tafiditra de le migafigafy le miseho manano eo amin'ny vavahady eo de tsy tatin'ny olona teo an-tanàna ny jilambody teo an-tanàna tam'izay seky maty zany rehefa nambola vao gamba tam'izany 5 taona efa seky efa elabe seky maty satria tam'izany tena novononin'ny olona teo am'izay zay vononin'ny olona teo an-tanàna telo lahy zany tena vononin'ny olona ndrindra za zay nigavy fa nisy namako anankiray zay izy telo lahy zay ny ray mba niaro alahy fa le ray tena tonga de voatonga am'izay ny vatan-dehilahy teo an-tanàna zao ny teneniny izy aiza tao le izy de mafy kosa ny adiny zaho sisy tsisy ka de izy nyteneny nareo ary telo lahy miaraka teoko tsy mahafantatra an'io a de za nanonona ny anarany sady tenena aza manao an'io na rado zaho la tsy mifakafantatra amin'ny akory tsy fantatra anao naharary anazy zavatra zay tam'izay ane eo tonga de nivadika tsy hoeko tsino izy fa naharary anazy any izy tam'izay tonga de tsy tonga de mivadika zaho izy tsy miaraka amin'io zany tsy malala andreo nefa ninarako ary fatany fa za koa rehefa nefa nisy an'izany fotoana zany misy fotoana teo mivarotra ny asako misy olona zay olona zay koa tena naharary anazy ray mpianakaviana mpividy tômôbila tamiko tam'izany efa nodimandry moa izy 8 volana tao aorianany zavatra nitranga teo aminay za efa mivavaka ohatr'izao zany avidy tômôbila teo amiko izy misy tômôbila zany tômôbiliny taloha de le mandalondalo hoe vidin'ny olona ry de vidiny de mandalo teo amiko de hitan'izao le izy teo amiko de izy efa maka tômôbila amiko hitsirotraniko izy ohatrany somary makila zay de dada mihitsy ho fiantsoko dada anarado de kanay client mifandray be aminay ohatr'izany taloha fa aza zay nahazo azy fa nanao accident io fiarakodia io nanao accident kely tsy de makaiza fa ny assurance no tonga tany aminy taratasy ny assurance ny tômôbilinao de nitona tary ohatr'izao fa ohatr'izao satria mbola tsy vita mutation le izy efa namidiny efa ela de nitsirika izy io la mpanan-kare be taloha fa lasa nidina be tampoka ny faripranana faripitseko zay olana tamin'ny tokantrano tany inao zao na zavatra nitranga nanita-kevitra am'izay izy natsony narado mbola ao aminao nga le tômôbila iny tsy atytsona efa lasan'olona aiza rado ny olona mba nahazo an'izy iny de zay fa ahoana mba misy mba zavatra antanikira anazy fa tiako tenena fotsiny mba ataovy mutation ny tômôbila fa nataony nanao accident izy ohatr'izao de nomeko numéro za tsy nanana eritreritry nomeko numéro naseho numéro an'le olona naseho koa azy hatramy fiasanan'le olona aike tonga de gendarme nasenaka an'le olona tany miaraka amin'ny tômôbila
de satria fantany hoe mbola amin'ny anarany le tômôbila tamin'le taratasy tany amin'ny assurance de nanita-kevitra toa de nivadika tamin'le nefa namany daholo zay rehetrrehetra zay nivarotany le tômôbila tamin'ny voalohany sy zany andalovany za tena namany be fa tena voaroka tany amin'ny gendarme olona tsy nanao ninninona olona vidy tômôbila aradalàna tampoka ary olona tômôbila vidiko aradalàna fa tany amin'ny gendarme aloha iny olona iny za koa voantso tany voantso 10 lahy zay nandalovany tômôbila io zay voatazona atao amin'ny gendarme zay moa tsy natahotra ninninona satria tsy fa ny zavatra déclaré tômôbila halatra ahoana ry dada de izy de tsy teresaka tamin'ilay tsy anana zany e mbola miaraka fotsiny io fa de nangatahany vola zay tam'izay hoe mena vola ohatry inona moa izy tam'izay reka nisy vola be nalainy zay tam'izay zay izy vao hoe iverina mamontsitra ny tômôbila io tana afetsena ohatry zany tena hoe tsy mbola nita ohatry zany teo amin'ny fiaina le olona namany moa nividy an'izy tamin'voaloha tena tezitra mihitsy hoe za zao izy mividy an'io taminareo mivady de izy moa zany za tsy tenana zany e za tsy haiko zany zany lasa izy nandeha de zay ao amin'ny gendarme fa nalahelo tany tena anao tena tsy nahapotoza teo amin'ny fiainako zay hatramin'izay olona hafa no manao an'izany fa tena za amin'io miresaka aminahy tena marina hoe zavatra vekeo ohatrany hoe sangisangy tena mba marina izy hoe za zao de vitanao mitondra lany amin'ny gendarme nefany resaka ohatry fa tena izy zany nisy olana be amin'ny ankonany de nentiny vadiny nandeha daholo nyfananany zareo sisy de nanita-kevitra ohatrany izy hoe zay ahafahany mirécupérer zay hoe ohatra hoe resaka ohatrohatry zany narary anazy zay tena narary tena nitomany ahy tam'izay tomany eo am'le nandeha nakany amin'ny gendarme le hafa baraka tam'le olona tsy manintsy maninona zao tam'izany varoaka tany amin'ny gendarme so ihany fa aveo nazavainan'ny olona izy sy tsika rehetra samy tratran'ny olana ohatry le fa lasa tsy natoky anahy koa tamin'ny voalohany hoe za zany tômôbila halatra sy ny sisa na alailoha tam'izay hoe teneniko anao tena tam'izany hoe tena teneniko anao zay ny famadiana olona hoe akaiky anandrindra tena iritako tena naharary anahy za moa zany tam'izay tena teny taminazy hoe tsy namana aminao tsony aho ah tena mafy loatra zao ah tomany ah tam'izay teneniko le zanany hoe tena tsy rarina zao ataonareo zao ah tena de misy vola moa nasendrareo nalohany za moa tam'izay teny aloha miakatra fitsarana fa za tena tsy matahotra an'izany tam'izany fa ny olona teo moa zany teny satria 10 lahy zay de aloha ranga aloha le vola de anina fa tena ohatr'izao de sy ny tena rery ve moa zany ny andeha an'iny eo fa de naloa ny vola fa za nanome an'le vola tena teny hoe tena ranomaso ny anomezako an'ityo ah fa vary volana taotrany zay moa izy maty tsy haiko zay nahazo azy moa manody mandry izy fa za tiako tenenareo fotsiny hoe io famadiana io a fa io tsy famadiana le mamadika fa le olona mivadika zavatra tena olana zany tena olana ary mahatonga antsika mihitsy ohatra hoe tsy te hatoky olona nefa sarotra ny hoe tsy mahatoky olona nefa vozona zay mahatoky olona nefa eo amin'ny fiainanao andavanandro a misy namako aty aminay aty izy de zao ny azy ary nahatonga ny lasa tsy namana ntsondry izy ireny fanohatra amiko za izy tsy mahatokin'izy izy de nazaza tsy atokisana mizaza teneko satria tsisy ny natokisana tsy menatsiny fa zana tsy mahatoky anao zany tsy mahatoky tsika mora mifampatoky nefa mora mifamatika fa mivazana ndray tena tsy mifampatoky fa tsy mifamatika zay ny toetra ray ary zany koa zao raha nabavitsika efa vo matetika io mila mangataka tsara amin'Andriamanitra tsika mba ho arovan'Andriamanitra am'izany Andriamanitra koa nefa mampianatra ary Andriamanitra tena miteny mihitsy fa voaozina matoky olona e mividana anao olona ray roa fa ny matoky hoe zay rehetra tonga hoe atokisanao a velomina nefa koa tsy fahatokisan'olona na tonga natafiditra tamin'ny olana na tonga natonga eto am'izao toerana misy azy hoe lasa mpinompon'Andriamanitra ka ao am-baiboly misy olona anankiray a ijery famadiana anankiray olona namadika olona de nefa koa le olona voavadika nanao ahoana tsika ijery tantarakely anankiray ataoko haingikaina satria zao de lasa be ny fotoana any amin'ny bokin'ny Genesis tsika mahita lehilahy anankiray a nivadian'olona Genesis 7:20 de ny andininy a de ty tantara teto de feziko le izy tantarany Jakobo
tantaran'i Jakoba izay nitsoaka nandeha nakany amin'ny tany amin'ny rahalahandray de tsy iza fa Labana ary rehefa nandeha izy de tonga tao izy a de nisy tantara nafinaritra kely moa ny amin'ny Genesis 7:20 nisy coup de foudre teo tantarany coup de foudre ny Rahely i Jakoba ary raha 7 ary raha mbola niteny taminy izy de indro tamy Rahely nitondra ny ondry amonosindray fa mpiandry indry izy 7 ary rehefa hitan'ny Jakoba Rahely zanaka vavin'ny Labana de anatandreniny de anatandreniny fa tsy rahalandreny azafany a dia tena natinazy izy ka nanakidiny vaty ala tamin'ny vavan'ny lavaka fatsakana de nampisotro ny ondry amonosiny Labana anatandreniny izy 9 ary Jakoba nanorika ny Rahely de nanatra ny feo akantomany tsy azoko mihitsy zany tantara io e atao bisou zany Rahely de tomany izy nanandratra ny feoany de nambarana tamin'ny Jakoba nambarana Jakoba tamin'ny Rahely fa avandrainy sy zanatry Rebeka izy de niazakazaka Rahely nanambara zany tamin'ny rainy mety le am'le izy mpiavana angamba nampitomany an'i Jakoba mba tiako anenao ne fotry ny avako tsy fantatro hoe avy nanao bisou zany raha izy izy amina nefa avy nanao bisou nanaratra ny feo an'ny tomany fa tsy idirantsika lala fa ho diniantsika ho arira fa ino ny tia nahazo an'i Jakoba alleloia de lasa de zao rehefa tonga tao de nanome proposition i Jakoba hoe tiako ny zanako ao orikaky a tena mahafinaritra izy a tena tonga de potika be mihitsy ny tena ohatry ny bisoky nitsahany cylindre izy ny olona taloha rehefa mba manao hanina fa nahita azy de tonga de toritory fosy mangorangoraka ozy izy anabavitsika felana rakoto zay tonga de resy be a i Labana tena tiako izy fa aloha zany nompanao fito taona de aloha zany nompanao fito taona de mba omenao anako Rahely de eny arozy izy nanompo fito taona ary ny asa natao tamin'ny fito taona zany asan'olona roa telo efatra angamba nataony tsara no fitiavana ny Rahely rehefa tonga ny tapitra ny fekotany 9:20 hoy Jakoba tamin'ny Labana izy zany vadiko fa mba anambadiko azy efa tapitra ny fetrandroko a ary nampamorony tokotany rehetra Labana ka nanao fanasana akanjo ny ariva de naka an'le zanany vavy izy ka nitondra zany ny atao hoe fitaka be vava famadiana tsy famadian'ny razana fa famadian'ny Jakoba famadian'ny Labana mety zay antody zay koa zao tena tiako be mihitsy nanao e manaratra ny feoko am'tomany mety ohatr'izay le izy mampitomany koa matsy rehefa tena de nofitany de efa nofitany a de le andro eny nomeny azy tatrana fitaka be vava zao ry havana malala voy Jakoba teto fa za mbola teteny aminao hoy ten'Andriamanitra hoe zay mivadika no menatra fa tsy homenatra kosa zay miandry anao a Jakoba tena fitahana indray mandeha ny andro izy tsy maninona izy mbola miampy fito taona indray zany voazany ozy izy atao ahoana moa sy fotoana antsika vory avany eo amin'ny fiainana ny zavatra ataontsika de zao petera koa zao mivadika tamin'i Jesosy Rahely koa tsy fantatra hoe mbola tia ve sa tsy tia fa tena voy Jakoba misy fotoantsika voa ny zavatra azontsika atao zay de mangididy loha de nyteny tena mba voa indray a tamin'iny fa tsy manino ampiko ny fito taona fa saingy zao ry havana ny olana efa nampina ny fito taona de azony ihany Rahely de nandeha am'izay Josefa any amin'ny vadika angy antsika any amin'ny Genesis 7:20 ozy izy Genesis 7:20 ary rehefa niteraka tamin'i Josefa Rahely a de hoy Jakoba tamin'ny Labana ary faso a akany amin'ny fonenako sy ny taniko meo any vadiko aman-janako zay nanompoko anao de andeha fa fantatrao fa fanompona zay fa nanompoko anao
hiala teo zany Jakoba hitondra ny karamany a nanompony any Labana. Hoy Labana, ary hoy Labana, masiny anao, raha nahita fity teo masonao a de mitoery eto amiko, efa namantatra anao a ka fantatro fa avy taminao nitahiny Jehovah, ka hoy izy tonono zay ho karamanao de omeko anao. Jakoba tena nisy ositra, ary za mirary anao mba hiara-iaina amina olona misy ositra ianao. Rehefa miara-miaina sy miara manao zavatra, rehefa manao zavatra ianao a misy karazana olona roa, ndray olona mamokatra be miara manao zavatra aminao de mirokoroko, ndray mpamaky tratra be tonga de tsisy nino vao me vadika pety ianao. Fataro ny olona miara manao zavatra aminao, manao asa fivelomana aminao, manao business aminao, fantaro fa tonga de rehefa angatahanao amin'Andriamanitra de apotra an'Andriamanitra aminao ity le tsy izy a, ity le mamokatra. Ka Jakoba le mamokatra teto, inge avana olona vao avy mifankahita tamin'Andriamanitra, inge le olona nisehon'Andriamanitra teo Betele, inge avana le olona le nitsofin'Andriamanitra rano efa napahitan'Andriamanitra miloko ho tahiny normal be to de nitahiny. Vaky vavy Labana, zany hoe eto izy fa fantatro fa afa aminao reo fitahiny reo, no hainao teto na tonga andreo fitahiny reo. Tao anatin'ny 4 taona mitombo be mihitsy ny arenan'ny Labana. Ireo nefa tsy inona fa ohatrany hoe vidiny zanany. Ny karaman'la Jakoba de ny zanany anankiroa no nomeny azy, izay mbola nisy fitaka tao ambadiky le izy. Fa inona nieritretin'ny Labana? Nieritretra izy hoe tombony anazy, ekena vady kosa ve moa vao vidy vola ry havana, vady tianao sy ny tianao, satria Rahely tiany Lea koa tiany Jakoba, nazahoany taranaka. De zao zany ny zavatra nitranga. Zao ary ny fikarama izy de Jakoba inao tsara ty a. Andiny fa 20 Jakoba taminy fantatrao ny nanompokanao sy ny toetry ny omby aman'ondronao taty amiko, fa kely ny nanananao taloha, mbola tsy tonga efa nitombo be de be izao, ary efa nitahanao Jehovah tamin'ny diako rehetra. Ary ankehitriny rahovina kosa any mba hiaro amin'ny ato an-tranoko. Ary hoy izy, inona ary nomeko anao e? Ary hoy Jakoba taminy, misy anina zany, misy dil atao zany eto, misy fifanarahana, fifanaraham-barotra, fifanekena ara-barotra ho atao eto. Dia roy izy taminy, inona nomeko anao ary? Ary hoy Jakoba, tsy ameninina anao raha ataonao amiko zay zavatra zao, de mbola andrasako sotandriamako ihany ny ondry amanosonao. Andiny fa 20 andeha tety ny ondry amanosonao rehetra, ka hanavaka ny mara sy ny sada rehetra ary ny mainty rehetra eo amin'ny ondry, ary ny sada sy ny mara eo amin'ny osy, koa ireny no karamako. Ny fahamarinako no vavolombeloko amin'ny andro ho avy raha tonga ianao andinika ny karamako. Izay rehetra tsy mara ary tsy sada eo amin'ny osy, ary zay tsy mainty eo amin'ny ondry de alahatra teo alahatra zany. So zany ny karaman'ny tenen'i Jakoba. Andeha tety ny reo izy a. De mara sy ny sada rehetra, ary ny mainty rehetra eo amin'ny ondry, ary ny sada sy ny mara eo amin'ny osy de ana, fa zay toloko tokana de anao. Ary hoy Labana, eny, ao karaka ny teninao ary zany. De navahany tamin'izany andro zany ny osy lasa dika sy sada, ary ny osy vavy rehetra mara sada, de zay rehetra nisy fotsy, ary ny mainty rehetra teo amin'ny ondry de natony ny eo an-tanany zanany lahy reny. Ary nasiany lalaka-teloana teo anelan'izy roa Jakoba, ary Jakoba niandry ny ondry amanosy ny Labana sisa. Tokana zany ny fanarahana fa reny any Jakoba. Ary hoy Jakoba, de nahaka tsorakazo maro tamin'ny hazo popala-maitso sy ny hazo lozy tamin'ny hazo piatana izy a, ka nataony ho fivantana reny a, isehon'ny fotsy ary teo amin'ny tsorakazo. Ary reny tsorakazo reny a, de napetrany teo anoloan'ny ondry amanosy tao anatin'ny tavin-drano, de teo amin'ny fisotron-drano izay nalehan'ny ondry amanosy isotro. De nikambana teo ny lahy sy ny vavy, ary avy isotro rano izy, de nikambana tadrifin'ny tsorakazo ny ondry amanosy, ka niteraka sadika sy mara ary sada. Ary ny zanak'ondry navahany Jakoba de ondry sisa de nataony nanatrika ny sadika sy ny mainty rehetra teo amin'ny ondry amanosy ny Labana, ary natokany zany ondry amanosy zany, ary tsy navelany hiaro tamin'ny ondry amanosy ny Labana. Ary naovinona ikambana ny ondry amanosy matanjaka, de napetraky Jakoba tao anatin'ny tavin-drano teo anoloan'ny mason'ny ondry amanosy. Somary compliqué aminao izy fa ho fidiniko rehefa eo, mba ikambana ny eo anilany tsorakazo. Niosaosa kosa
ny ondry amanosy de tsy mba napetrany teo ka de nosaosa ho an'ny labana fa matanjakosa ho an'ny jakoba zao fotsiny zany le izy satria jakoba ny mpiandry de jakoba efa mifidiny mara sy ny sada sy ny mainty de reny a natokany de sy navelany niaraka tamireto ka le an'ny labana ny tafajana sy le osaosa fahafa reny daholo de neny jakoba ny anazy any ny avelan'ny kambana tsy avelan'ny kambana tamin'iny labana mihitsy tsy mahazo mamindra ositry ny ozo fahosana fa neny zay tahina de fa ato de ny zavatra nitranga 120 de nitombo arena indrindra rela ka nananondry amanosy betsaka ary andevo vavy sy andevo lahy raha meva sebrika zao revana ny olona rehefa tahin'Andriamanitra na ivadian'olona ary tsy mampietsika ary tsy mampienana eo an-tanany zany fa mifanohatra vao me mampitombo i labana ny eritreritra hoe voako indray zany ianao satria labana ny eritreritra ny sada sy ny mara vitsy fa vitsy a fa ny tombony anatanjaka neny labana osaosa teo foana tsy de nitombo fa neny jakoba neny tombo teraka ary nefa rany de zao ny zavatra nitranga resy lahary jakoba aloha itsofitsika andaotsika andefa ity olona ity tena ka le azo popola io azy mbola ataotsika toritena anankiray manaraky mihitsy ho azo popola io fa mahafinaritra be io tantara io hotoritsika ao arina io voaboasantsika landala kokoa io tantara resaka anio satria teo izy maimaika ny tenenako azo anao satria tsy de io ny tena ifantohantsika roany fa tany amin'ny fivadiana izay nitataony i labana amin'ny jakoba le hevitsy labana metsifetsy any jakoba isaky ny etsika fa tadidio fa mbola hoa mitoritsika an'io hazo popola momba n'io hazo popola zay nataony vandana de sehony fotsiny io hazo popola io mbola tantara mahafinaritra be ny momba an'io lasa am'zay izy nandeha totsika izy andeha satria raha mbola tonga eto ndray ndray nareo de ho alaindray reo fa andaotsika andeha ary rehefa nandeha izy de zao Genesis mba mareo baibolinao ty Genesis toko faraiky amby 30 ka ny andiny faraiky amby 10 ola anjenin'Andriamanitra tamiko tamin'ny ry Jakoba de hoy izy hoy za ity ary hoy izy mba atopazo masonao ka jereo fa sadika sy mara ary sada ny lahy rehetra zay mikambana amin'ny ondry vavy sy ny osy vavy satria efa hitako zay rehetra nataony labana taminao izany Andriamanitra Betela izay nanony soranao tsangam-bato sy ny voadinao tamiko mianga ankehitriny ala amin'ny tantika mondeny amin'ny tany zay nateranao sao revana malala hitanao natonga n'ilay 170 amin'ny Genesis 30 ilay hoe nitombo arena indrindra raha lelaka nanana ondry amanosy betsaka sy andevo vavy sy andevo lahy sy raha meva sibriky Andriamanitra efa nijery azy hitan'Andriamanitra daholo kiodifety sy maka mihitsy izy laha antanirina Marisarlina fa tena kiodifety sy maka mihitsy ary kiodifety amin'io tonga de labana aikay labana manao kiodifety lava manomboka tany amin'ny fivadiana tany amin'ny Rael sy Lea sy ny sisa zany Andriamanitra Betela le Andriamanitra niseho tamin'ny Jakoba tao Betela hoy ten'Andriamanitra hoe matopazo ny masonao jereo fa reo rehetrarehetra reo tanteraka lasa sada sy mara sy sadika daholo lasa anao de satria za nahita ny nataony labana taminao ry havana malala izy olona firy mety mbola ivadika amintsika fa za tena teteny aminao araka ny teniny anababisoa meva teo mpivavaka ange Jakoba ary tena mampalahelo bediveny olona mivadika sy mivadika fa ny tena mampalahelo eny anivon'ny fivavahana tena misy ny fivadianao trano tena misy ianao aza mieritreritra mailo ihany ianao ety amin'ny la sehatry ny fivavahana ohatry fa za tena ikonao tena misy pisy loko tafiditra amin'ny zavatra ohatry zao efa tsy mijery antsika eto tsony izy mety mijery any fa taloha izy micommente zavatra eto amintsika eto efa nahazo sy azony izy aloha de lasa izy fa tandremo fa ny olona nisolokinao teto raha nabavy andeha tamin'ny fahatsorana ary olona mivavaka fa tandremo fa Andriamanitra nahita an'ireny mety misy mieritreritra ngamba ny olona rehefa mahasoloky olona mivavaka nahavotsika
vo ianao ary vo mafy ianao fa Andriamanitra betelo efa nahita ary nijery lasa am'izay Labana andeha teny mafy andeha anenjika ny Jakoba mbola inona koa nataon'Andriamanitra any amin'ny Genesis 3:30 2:7 fa Andriamanitra nakeo amin'ny Labana Sirianina tamin'ny nofo noho ny alina satria andeha anenjika ny Jakoba am'izay zany izy andeha haka an'ireo aren'ireo sahady indray sasiana tsiaro vo fa ozy izy hoe 5:20 amin'ny Genesis 3:30 fa Andriamanitra nakeo amin'ny Labana Sirianina tamin'ny nofo noho ny alaka anao tamin'ny hoe tandremo mba tsy asianao teny akory Jakoba na soana ratsy tanao mbola saika andeha hanao avivavy fa tandremo azonao atao no mivadika amin'iny olona iny fa ianao dia ho jeren'Andriamanitra akaiky halleloia ary dia tena jeren'Andriamanitra akaiky tsy nahazo ny teny akory fa nanaiky lasa ny Jakoba ry havana ny harem-behivava lasa n'ilay ny vadihana lava ary 2:20 dia nomeny Jakoba ny tsindro-paimbotra sy tena hoe tena lefopoy mihitsy tany anatin'ny fonontany zao ny tenen'i Jakoba raha tsy Andriamanitry ny raiko dia Andriamanitry Abrahama ilay natahorany Isaka ny nomba dia ho nampandeha maina tokoa ianao ankehitriny Andriamanitra efa nitsinjo ny fahoriako sy ny fisasarana amin'ny tanako ka nananatra anao alina tena marina teny Jakoba raha tsy Jehova 4,000 ny ala tao nanompo olona 40 taona 20 taona tsy mibata nininina fa tena teneniko anao zany tsy nibata nininina saika tsy nibata nininina raha tsy Andriamanitra ny nomba azy za tena teneniko anao zany androany za teny amintsika rehetrarehetra mitoery ianao mivavaka mitoery ianao miandry an'Andriamanitra ny olona mety mieritreritra fa homenatra ianao fa tsy ianao no menatra fa zay nivadika no menatra zay nivadika no menatra afaka manao ny zavatra rehetrarehetra ny olona dia misy ny olona mieritreritra mihitsy hoe nahavoanao dia faly fa Andriamanitra mijery anao asa tininao zany Andriamanitra mijery anao tsy vo zany ianao ary tsy very mandeha zany ianao ary amara-paranako azy any amin'ny 2:30 Genesis 2:30 fa tiako mba marianao amin'ny baibolinao izy ty ho anareo rehetra ho atsika rehetra azafady izay matsiaro hoe nasian'olona mafy tena tratra zany nifadian'olona tadidio fa misy ny fotoana matsiaro ianao hoe ary mety hitan'ny olona ianao hoe vo fa tsy vo ianao 2:30 Genesis 2:30 2:2 dia zao ny zavatra nitranga ary ny fomaraina koa Labana dia nanorika ny zanany lahy sy ny zanam-bavy dia nitsodrano azy tsy maintsy nitsodrano ary lasa nandeha Labana no tany amin'ny fonenana ary Jakoba nizotra tamin'ny lalaka-rehany dia nisy anjelin'Andriamanitra nitsena azy halleloia ianao zay avy vadihan'olona ny fetsifetsen'olona sy ny sisy ireo andeha ianao zao misy anjelin'i Jehova hitsenanao ary hoy Jakoba raha nahita ireo tobin'Andriamanitra ity ary ny anarana zany tany zany dia nataony hoe Mahanaima zany hoe toby roa saika tsy nanana nininina olona roa lahy izy ireo samy nanana toby niainga tamin'ny kely toby kely sy toby be Labana toby be Jakoba dia mba karaha maramavarymasaka teto fa nody Labana nody tsisy nininina tsy hoe mahantra tsy nisy nininina fa raha miohatra amin'ny zavatra teo am-piratana Jakoba tsisy nininina teo tena tanan'ny Labana nefa dia noho ny herin'Andriamanitra noho ny famangin'Andriamanitra dia nitenen'Andriamanitra izy tsy mahazo mitenina soana ratsy tsodrano atao dia nitsodrano izy lasy Jakoba nitsenan'ny anjely amin'izay ny anjely efa vonona niala teo izy tahina
eny an-dalana izy tahina mitondra eo izy a de efa nianjery koa mitsena azy amin'ny fitahina ady nataon'ny Jakoba hoe toboroa ny anaran'izany tanàna zany satria efa nitondra rem-bevava n'olona roa izy de nametsifetsy azy sy izy lay voafetsifetsy ary nataon'Andriamanitra avoroely ho aza malahelo ianao fa ianao io koa de ataon'Andriamanitra tonga eo amin'ny mahanaima eo amin'ny toboroa fa aza malahelo zay lasan'ny olona zany fa tadidio sy tsarovy fa Andriamanitra mijery anao samia tahin'Andriamanitra samia mahery a de ataontsika ty raha mahafinaritra be ty hoe matokia anao a matokia an'Andriamanitra fa tsy avelan'ny rery zany ianao a tsy avelan'ny resy zany ianao a de ho tahin'Andriamanitra ane a isika tsirairay avy a sotranao hatrany hatramin'ny farany aorianao a mampanantenanareo fa vao aboasana tsara aminareo momba n'io azo popola io fa fitahina be mihitsy toritely io fa zay aloha ny afatritsika androany a zay mivadika ho menatra fianao mendrasan'i Jehova fianao tsy menatra voninahitra n'Andriamanitra rery ihany a halleloia amen. Misy mahaso mijery anao ye ary tena tiany Jesosy efa niteny fa ombanao e halleluia Jesosy tsy maintsy ampandresy anao ka matoky tsy fisina lalovanao io asanatry bana rehetrarehetra mametsifetsy anao eo amin'ny fiainanao reo aza malahelo ny am'izay lasan'ny olona zany anao fa Andriamanitra nijery sy nandinika anao halleluia nanome fitrapairiry anao mitady any soko tropaninjika anao fanga
tanany Panikitrahanao hoe mantratrany Jesosy faniteny fandraky ny anao sotra Jesosy Alleluia. Endriavana malala no antsika tena hiteny mihitsy ny hoe eny Jesosy malala tena apetrakay eo ampelantananao Jesosy izany fiainanay izany. Anao antsika ry havana malala de tena hiteny mihitsy manao hoe Jesosy eo hotahinao ane Jesosy izany fiainanay izany. Antsika ry havana malala tena metraka mihitsy androany hoe tsy maninona Jesosy fa raisiny ho fampianaranao reny. Alleluia. Raisiny ho fampianaranao reny Jesosy malala ny zavatra rehetra zay nilalovana tsy tsika amezatsiny an'Andriamanitra. Tsika rehetra samy efa voasoloky sy samy efa nisy zavatra nahazo atsika daholo tany aloha tany. Fa ny zavatra ataontsika de izao. Tsika matoky an'Andriamanitra isika. Matoky an'Andriamanitra tsika fa Andriamanitra mampianatra atsika. Tadira havana malala fa tsy misy afahan'Andriamanitra mampianatra atsika raha tsy averana aloha tsika manao fahadisoana. Ary ny fahadisoana zay nataontsika no afahan'Andriamanitra manarina atsika sy mampianatra atsika. Za de teny aminao androany manao hoe Andriamanitra efa nomba nampanantena fa ombanao hoe tsy misy atahoranao. Nanetsika mieritreritra hoe ohatry ny voa zany nefa za to mivavaka. Eny ry havana fa nitadidio fa tsy anao no nivadika. Fa milazan'ny ten'Andriamanitra fa zay mivadika no menatra. Fa zay miandry an'Andriamanitra kosa de tsy menatra. Alleluia. Ka za matoky fa ianao de atoky an'Andriamanitra ary andry an'Andriamanitra hatramin'ny farany. Vavakantsika amin'izao fotoana izao. Nisotranao zay Jesosy tamin'izany fampianarana rehetrarehetra androany zany. Nisotranao zay Jesosy satria tena tsy tsapanay fa tena nikarakaranay ianao. Niteny anay ianao, niteny taminay indray ianao tamin'ity androany ity. Misaotra Tompo akasitraka ary raisinay izany fampianarana izany. Raisinay Tompo izany fampianarana izay niraisinay teto izany androany. De makasitraka ny amin'ny fitiavanao Jesosy isaoranay ny anaranao lehibe zany. Ndreto tsy samy manolo tena ankehitriny. Ndreto tsy samy manolo tena ankehitriny. Samy miteny fa zay miandry anao Jehovah-Andriamanitra. Iandry anao zay.
misaotra Jehovahandriamanitra, misaotra Jehovahandriamanitra satria samy miandrandranao zahay. Misaotra Jehovahandriamanitra satria voarenay ny afatra tamin'ity androany ity, voarenay ny lesona tamin'ity androany ity. Ko androany Jehovahandriamanitra, raha tonga eto izay Jehovahandriamanitra dia matoky sy mino fa raha miala eto izay dia masonao efa nijeranay hatramin'izay ny mbola hijeranay indray, ary dia fantatra efa tsy ho fatiantoka izay manana anao. Misaotra tamin'ny fampianarana rehetra, misaotra tamin'ny fitahiana rehetra izay nataonao. Dera ny aja ny saotra sy ny voninahitra efa nao hatramin'izay dia mandrakizay. Raha misy tsy voalazako ianao malala ny mahasoa, any dia apetraka eo ambany fiahinao ny fiainanay. Misaotra indrindra Jesosy akasitraka ny amin'ny zavatra rehetra. Tsofoko rano aminaranao ny tsirairay avy izay tonga eto androany. Anana ositry Jakoba, ilay tao amin'ny Jakoba, ka na iza ny iza manana eritreritry ny hametsifetsy sy hanisy ratsy sy hivadika aminay dia tsy izay nomenatra fizany olona izany. Ary rakaraky ny eritreretan'ny olona hametsifetsenanay, ampidinana anay ho amin'ny ambany no anandratanao anay kosa, satria Andriamanitra lehibe ianao. Misaotra Jehovahandriamanitra. Dia vosa Satana dia afatro amin'ny ranao tsy afaka hitsainga na dia litera iray fotsiny aza tamin'izany rehetra nafavy teto izany fa hamoha avy zatony avokoa. Misaotra raha eo. Halleluia. Amen. Ivavaka amin'izao fotoana izao ny firenena dia ampandrotsika ny anabavintsika Berta avy any Koweita ivavaka ho an'ny firenena. Tay tompo ranabavy Berta. Tahiny tompo pastera, tahiny tompo antsika rehetra, iara ivavaka ary isika. Ry Jehova Tompoandriamanitra tsara indrindra o, mbola faly misaotra anao izahay. Misaotra Jehovahandriamanitra noho ny teny izay nampitondraina ny mpanomponao, izay fampianarana ho anay Jesosy malala o, ary fitodianay tamin'ny lasa rehetra, ary hanavaozanay ny foampananay rehetrarehetra izany teninao izany. Engane Tompoandriamanitra izay rehetra nandre sy ny hainy izany toriteny izany, tena hialany amin'ny fahazaran-dratsy rehetra Andriamanitra, ary hotsapanay tsirairay avy Jesosy malala o, izay nataonay teo masinao tsy nifanaraka tamin'ny sitraponao ny amin'izany fivadibadihana izany amin'ny namana. Naiza Andriamanitra dia entinay eto anatrehanao izany ary fonanay mamindrafo aminay ianao. Ary amin'izao ankehitriny izao Tompo Andriamanitra dia mivakoka ho an'ny firenenay. Fantatray Andriamanitra izany firenenay izany, ny malagasy rehetrarehetra Tompo Andriamanitra tsy misy miafina aminao. Ary amin'ny alalan'izany izay tsy famendrany tsirairay avy, izay anatin'ny fitaka Andriamanitra, izay anatin'ny mifamadibadika ny amin'ny zavatra rehetra, izay atao hoe fampatopisana Jesosy kanefa hozona ny amin'izany firenenay izany. Apetraka feno ampelatanana Tompo Andriamanitra no hanafoka ny amin'izany firenenay ny amin'ny alalan'izany fivadihana izay tsy araka ny sitraponao. Indrindrandrindra Tompo izay efa manaiky, izay efa nandroso teo anatrehanao ny hanaradianao, kanefa Jesosy tsy nahandro ny fahatongavanao, tsy nahandro tamin'izay rehetra natolotrao dia nivadika teo anatrehanao. Mifon'Andriamanitra ny amin'izany firenenay izany. Engane Jesosy malala ho hatsapa tena ny tsirairay avy, hialany amin'ny fahazaran-dratsy rehetra, fa hiainany amin'ny hery vaovao sy saina vaovao, ny fanahy vaovao izany firenenay izany. Apetraka feno ampelatananao izany vakoka izany Jesosy malala o. Ary misaotra anao koa Tompo tamin'ny fitaovana rehetrarehetra ndesina nanatanteraka izao fandaharana izao. Tsy heneny tsy saotra anao satria noho ny herinao sy ny fitiavanao ary nindrafonao no natanteraka izao fandaharana nafahanay ny hainy teninao mamy izay fampianarana ho anay tsirairay avy. Ary ankehitriny dia irava zay Jesosy fa aza mafona mahasaraka anay anana dia iray segondra. Omety oromaso-mamy tsirairay avy ary isaintsainanay izany teninao masina tandroany izany. Misaotra ray eo, misaotra fanahy masino. Halleluia. Amen. Halleluia. Misaotra betsaka ranabavy Berta tamin'ny vavaka. Toany ny firenena izay tena matsiro dia matsiro tokoa, mahafinaritra. Misaotra ihany koa
Novavitsika tsiry amboaramelona vavaka fanomboana dia mankasitraka novavitsika soameva tao anatin'ny toritenina finaritra ihany koa dia ho tahin'Andriamanitra tsika tsirairay misaotra anao koa nahatra ny hatramin'ny farany tapitra eto fandarantsika tapitra fa ny fiarahantsika mbola tsy tapitra raha afaka mihaino anao www.andrakokaizaho.com ny ao amin'ny site web antsika ny radio Aki radio dia afaka mbola mifankahino eto foana tsika toritena isaky ny adiny 3 amin'ny ray maraina amin'ny 4 maraina amin'ny 7 maraina dia amin'ny 10 maraina misy toriteny dia amin'ny ray atoandro amin'ny 4 hariva ary amin'ny 7 hariva dia misy toriteny rapitso amin'ny 10 maraina miverina mandeha zao fandaran'izao raha tsy naino hatramin'ny voalohany ianao samy tahin'Andriamanitra raha mbola tsy tonga any amin'ny roalanitra zao dia rapitso antsika dia efa eo neto tahitopo daholo mahereza daholo halleloia amen mahereza daholo